famerana vola mandritra ny fampelezan-kevitra ilaina ampidirina ao anatin'ny lalàna. Fitsaram-bahoaka mahazo vahana misy resaka goavana avy amin'ny fitsarana malagasy. Fampitehany lalam-pirenena mitaraina ireo mpisehatra amin'ny fizahan-tany. Tompoko lasy sy tompoko vavy manolotra ny araba ho antsika rehetra izay manaraka ny fahitalavitry ny MBS amin'ity ariva ity. Tonga sondrainao atao anatin'ny fotoana ny fampalalam-bavao, manasana ampanajana sy ampitiavana ny tenako anaraka ny vavao hatramin'ny farany. Ampiantso ny mpanao politika atsoatsy ireo filoham-piangonana efatra eo anivon'ny FFKM ho fisorohana ny mety isiny disadisa-pifidianana no voalaza ho anton'izany. Tokony amaly io antso io avokoa ny herivelona misy eto Madagasikara raha tena tia tanindrazana hoy nambaran'ny pasteur Roger Andriamsata tamin'ny mpanao gazetina Anjavandriamaefa sy Tokiramarola androany. Efa manay mafy nisian'ny korotana sy ny disadisa-pifidianana mety iseho eto amintsika ny FFKM matotitsy mitsahatra ny miantso ny amin'ny tokony isian'ny fifampiresahana eo amin'ny samy mpanao politika hoy ny pastora Roger Andriamsata androany. Manaraka akaiky ny raharaham-pirenena ireo filoham-piangonana ireo hoy izy ary manana andraikitra goavana eo anatrehan'ny fiainam-pirenena. Dikan'izany dia hoe fantany atsipiriany ny fiainan'ny firenena, mahita ny loza mety hitranga izy mahita ny zavatra mety iseho ary dia mijoro amin'ny maray aman-dreny. Everiko hoe tena amin'ny maray aman-dreny azy no iantsony an'izany ka tokony hamaly ny mpanao politika. Tokony hamaly ny mpanao politika. Iza moa no manana tombontsoa hikorotana ny firenena. Iza moa manana tombontsoa hoe tsy eto daholo izay atao eto fa ny tombontsoan'ny firenena, tombontsoan'ny vahoaka ary na ny mpanao politika aza dia manana tombontsoa ilamina ny firenena. Afa-tsy izay hoe ratsy saina nga hoe manana sain-dratsy anakorotana an'ity firenena ity sanatry ny vava. Ka dia raha za manokana dia za dia miteny hoe valio zany antso zany fa antso ray aman-dreny ary fahendrena mamala an'io antso. Zava-dehibe io antso ataon'ny FFKM io ho ihany ny fanazavany. Lafin-javatra maro mantso izy no mbola mampiayay amin'ny fanatanterahina io fifidianana io ka ilaina fifampidiniana sy firesahana natabatra boribory. Raha fifidianana aloha dia pessimiste ako. Raha izao fandeha izao ny listre ny mpifidy tsy mandeha amin'izay loany io za manokana zao dia tany amin'ny faritra misy ako ary dia tsisy voasoratra ao izay menakavy nefa dia voasoratra larana ara-dalàna zao dia tokony halaminy reny zany le tokony halaminy anatin'le dinika hoe raha mijery hoe takaninina no hitondrana ny listim-pifidianana, iza ny manam-pahefana amin'ny fifidianana, iza ny tena imbonany rehetra ve iza ny anapaka an'io resaka fifidianana io raha pitra fa rehefa tsy imbonany rehetra io dia tsy mety foana ty firenena tsy hoe zay mitondra ny tompony na hoe ny mpanohitra ny tompony fa ny vahoaka ny tompon'ny firenena ary akoatra ny vahoaka dia misy Andriamanitra ao ambony ao izay mijery an'io resaka fahefana io ka ahoana ny nampiasana ny fahefana. Ny fahefana dia tokony ampiasaina amin'ny fahamarinana ary tsy misy afa-tsy ny fitondrana azo amin'ny fifidianana marina ihany no ahitana stabilité. Hateto mbola mijanona ho antso anefitra ihany ny fitaonan-doha-pirenena takin'ny antoko-mpanohitra sy ireo herivelona misy eto Madagasikara. Manao be marenina ny mpitondra ary minimana mpitsofina manoloana izany. Andrasana indray araka izany raha mbola inisy tsy hamaly ho antso ataon'ny FFKM io ny mpitondra. Anisy adiavitra no karakarain'ny fikambanana ivrary androany tetsy amin'ny Arupa Faravohitra. Niompana indrindra mikasika ny famerana ny vola ampiasaina mandritra ny fampielezan-kevitra ny lohahevitra ny voaboasana nandritra izany. Anisany nandray anjara tamin'ny adiavitra ny fiarahamonim-pirenena ny antoko politika avy amin'ny fanoerana sy ny mpitondra fanjakana ary ny sampana mpanara-maso ny fiainan'ny antoko politika. Tena toerana nanao ny angom-baovao sy ny fandihatiana momba izay Jessica Miray sy Ny fahafolo ny volana aprily ny taona 2024 no nivoaka ny lalana Fehizoro, laharana 2024 sipika 8 mifeno fifidianana sy ny fitsapaka evy-bahoaka. Voafaritra tanantiny ity fizarana faharoa amin'ny lalàna ny mikasika ny famatsiam-bola mandritra ny fampelezan-kevitra. Andinin-dalàna 2 no miresaka mikasika ny famatsiam-bola. Tsy misy mihitsy na andininy iray azy ato anatiny ity lalàna Fehizoro ity mametra ny vola ampiasaina mandritra ny fampelezan-kevitra. Tsy misy ihany koa fitakiana ny loharanom-bola na kandida iray. Ny any voafaritra ny lalàna ato amin'ny andininy fa 470 dia tsy fahazahoan'ny fanjakana avy any ivelany mamatsy vola kandida iray.
ny candidat rehetra ihany koa dia tsy maintsy manana ilay antsoina hoe compte de campagne na compte ampiasaina mandritra ny fampelezan-kevitra tsy voahaja mihitsy anefa ity andininy fa efatra amin'ny fitopolo ity tamin'ny fampelezan-kevitra ny taona 2024 tamin'izy io tanatin'le les sources de financement vous avez madame la ministre teo misy ange candidat tamin'izany fotoana zany nazo financement avy ivelany avy any amin'ny état étranger zay filazanjareo azy na avy any amin'ny personne morale fandray amin'ny état étranger zay tsy tanina lany zany article 74 izay tsy mety zay nefa moa nanao aveo mihitsy reo candidat reo tsy azo atao zavatra zay nefa moa dia ary ny sanction mikasika an'izay article 75 dia milaza mihitsy hoe disqualifié-na le candidat tsy ny andininy fa efatra amin'ny fitopolo ihany no tsy voahaja amin'ity lalàna ity fa ny fampiarana mihitsy misy ny lalàna saingy tsy miatra tsy voaresaka atao anatin'ny lalàna ihany koa ny mikasika ny famaizana ho ny fiarahamonim-pirenena nitovy ny hevitra ho any antokony mpanohitra ny fiarahamonim-pirenena ary ny sampana mpanara-maso ny fiainany antoko mila petraka ny famerana amin'ny fampiasam-bola mandritra ny fampelezan-kevitra dikan'izay zay zany ataoko hoe fehiteny tao anatin'ny navoakan'ny mission d'observation électorale à l'Union européenne hoe ilaina zany ny famerana azy mba tsy opapanao ohatran'izay loatra izy anaty firenena ataoko hoe sahirana ary mba ho tena hevitra no entin'ny candidat tsirairay ka ao anatin'izay tsika dia miresaka zany tsika ny fangararana dia miresaka ihany koa zany tsika ny famerana ny mampiahiana dia rehefa voalaza n'Andriamantoa raha mijorona teo hoe isika anisan'ny firenena mahantra indrindra von'ny tany ka nefa kosa vola lanina anatin'ny fifidianana eto amintsika avy amin'ireo candidat sasasasany izay manakatao dia miopapana dia hoiteny français hoe indécent tsy fako izay ilazany azy hoe malagasy fa izay ilay zavatra mampiahy azany hoe mety hitasika antsika amin'ny zava-doza ihany koa amin'ny fanodidinana ny safidiny baombe ity fampiasana vola miopapana izay mariaka tsy fantatra ny fiaviany ity izay atao anatin'ny antoko Madagasikara dia manaiky an'izay ary lara-pamiana aminay mihitsy zany famerana dépense campagne électorale ny antony ange dia zao hoe raha tsy misy mantsy zany dia fividianana gabolaratra fividianana démocratique zany fividianana besange zany fividianana mpanamboly zany fividianana mpanakare zany amin'izay zany takinay plafonnement ny dépense amin'ny campagne électorale tsara ny mampahafantatra fa i Madagasikara no anisan'ny nanana candidat nampiasa vola be indrindra tamin'ny fampelezan-kevitra ny taona 2024 raha enina amin'ny telopolo ny candidat nilatsaka ao filohan'ny repoblika 20 ihany no nahatonga ny kantiny nitondra famakafakana sy nitondra tsikera mivaivaiky ny fomba fiasan'ny Ngiatsa Christian ny mpiantsehatra tao anatin'ny fandarana miara-manonja androany voalazan'ireo mpiantsehatra fa mampisara bazana ny samy malagasy ihany koa ny Premier ministre Ngiatsa Christian nantsipria zay eo amindrindra tsariny Matteo Prince nirotsaka antsehatra tena kianja hatramin'ny ministra ny tompon'andraikitra ny filaminana eto Madagasikara mba anakana ny fiampiarabana no ny taona vaovao nataony antoko matetsy amin'ny magrobeoririka ny zoma lasa teo tsy lazaina intsony ny tahotry ny mpitondra malona ny tanjaky ny mpanohitra tompon'andraikitra voalohany amin'ireny fanakanana ireny inga Premier ministre Ngiatsa Christian ary manao mizana tsindrinila fa maninona nga Premier ministre zay tokony mitana neutralité amin'ny administration no manao fijerena mivila loatran'izany ary izy zany zany nasin'le kabary nefa zay nytenetry hoe zay nytenetry tao hoe anjaranao mieritreritra an'izay kabary tao fa efa mandeha hatramin'ny hoe mianay zay tsy hanona amin'ny fitondrana tsy hanona amin'ny filoha perinasa am'izao tsony raha ilatsaka izy raha tsy menanay ny Premier ministre dikan'izany ianao io tsy avy ana fianaratso de fa babay vilo maritany ohatran'ny vatapatiny soavina ianao zany efa tsy koditsony de maninona anao mijery vila loatran'izany ny andro avelanao de tany kibony fa neto Tananarivo zay anao fiarabanatratra ny taona tovy amin'ny any tsy nanao kabary politika fa nararotina tamin'izany satria eo ny ionana dia ny fanetanana ny olona araky ny toromarika firomarika Ravalomanana ny soratra amin'ny lisy mpifidianana ary adidina toko politika zany satria
atidina toko politika no manabe ny mpikambanao aminy manorotoro ny fianara-politika reo mpanaradia azy sy ireo te manaraka ny atao hoe ideoloziany zany atoko politika zany ary eo anavofaritry ny lalàny zany andriamatoa prime ministre fa tsisy resaka kabary politika mihitsy nataotao tsy vitany manao am'izana tsindriny ila engatsy Christian fa mbola mampiteraka ny lolony eo amin'ny samy malagasy ihany koa fa maninona ianao no mijery vilanotran'izany ka eto zany de hoe tena ianao mihitsiny a no atao hoe mitondra ny lolony mety izy amin'ny vahoaka sy ny mpitandro ny filaminana satria avy aminao dafolo mitoromaika rehetra avy amin'ireny mpitandro ny filaminana ireny le mpitandro ny filaminana moa tsy omeko tsiny fa dia araky ny fitenenina hoe manatateraka mibaiko angamba izy a sy hoe io ny asany a de matahotra mafy an'ilay carrière de lasa manao tsy fanao ary mampalelo amin'izy de zao lay prime ministre manome andreny toromarika ireny a dia tsy mijery hoe inona marina ny tena tokony ho ataony reto mpitandro ny filamenany reto a raha am'izao zava-misy iaina ny malagasy zao ny fandarana miara-manonja dia arahinao ny ara-tsinainy hatramin'ny zoma eto amin'ny MBS sy ny radio Mada manomboka amin'ny 7h06 ny maraina. Afanazo vana tatoato ny fitsaram-bahoaka teto Madagasikara misy lesoko agoavana amin'ny fitsarana malagasy ho nambarana pailalana iray no antony mahatonga ity tranga ity inona avy ary no mety ho antony izany atao anatin'ity fahadiana nataony Jessica Miray sy Manorandre Malala ity ny vany makasika izany. Tranga mpiara-monina mateti-piseho amin'izao ny fitsaram-bahoaka vao ny herinandro lasa teo lehilahy iray namony ay no nivonina ataon'ny fokon'olona azy sy rahatratra nangalatra katsaka tao Ambositra. Vao ny farany herinandro teo ihany koa no nidoran'ny fokon'olona ny komina sy ny fokotany tao Bevondro distrika ny Sambava. Disadisa teo amin'ny ponina no nahatonga ny fandoroana. Misy lesoka goavana ny fitsarana malagasy no antony voalohany mampirongatra ny fitsaram-bahoaka. Raha nitatsika aloha zany tamin'ity mois de février ity anankitelo no matin'ny fitsaram-bahoaka de tena misy faya mihitsy zany ao amin'ny justice malagasy satria tsy takona fenina ntsony ny resaka kolikoly izany de manomboka aty amin'ny mpitandro filaminana de hatrao amin'ny tribunaly de ao anatrehan'le kolikoly zay fa hita hoe be loatra ankehitriny zany de lasa le vahoaka manao fitsarana ny tenany zay zany anisan'ny antony voalohany indrindra aloha anatin'le fanjiky populaire nefa azo eritreretina ihany koa hoe le fahantrana ihany koa mahatonga an'io fanjiky populaire io. Ankoatr'izay anisan'ny lesoko ny fitsarana malagasy ihany koa ny sy fanana ny fahaleovantena mbola mitoetra eto amintsika ny tsindra avy amin'ny mpanao politika sy ny fitondrana. Mbola mitoetra aloha eto amintsika angamba ny resaka hoe ny fitsarana tsy de tena maleo teny hitatsika zany amin'ny zavatra mitranga ankehitriny tamin'ny dossier anisan'ny mafanapana farany teo zao ohatra resaka dossier any Ramatoa Clémence Ararnirina de rehefa noenona teo anatrehan'ny fitsarana ny solotenan'ny fanjakana malagasy de tafiditra tao anatin'ny voalazany tamin'izay mihitsy ny hoe ny fanjakana malagasy hoy izy de manao izay tiany amin'ny resaka fanenjehana de zany hoe rehefa tsy metimety aminy zany le olona de enjehany ary rehefa ohatra ka hoe ao amin'le metimety aminy na mety hoe manana rohim-pihavanana aminazy de mazava ho azy raha zavatra no teneny tao de tsy enjehany le izy zany hoe tafiditra ao anatin'le hoe tsy mahaleo tena zany ny atreto ny zavatra hita tsy mahaleo tena fitsarana malagasy tsy mahatoky intsony ny rafi-pitsarana araka izany ny malagasy ka mahatonga azy ireo anao fitsarana ny tenany. Anisan'ny olana ihany koa anefa ny tsy fampiny fanabeazana ny olom-pirenena. Atreto tsy misy tohiny intsony ny famonoana olona amin'ireny fitsaram-bahoaka ireny.
nanao fitokonana teo amin'ny tokotany ministera ny fahasalambahoaka tetsy Ambotandro any ny mpiasan'ny asa nandritra ny ady tamin'ny Covid-19 na ny mpiasan'ny CTC 19 efa folo volana no nampanantenaina izy ireo fa horaisina mpiasam-panjakana saingy tsy mbola nisy izany hatramin'ny androany. Angom-baovao nataony Jessica Miray sy Manora Andriamalala. Mitaky ny ampiarana filakevitry ministra ny volana aprily 2024 ireto mpiasan'ny CTC ireto. Izay milaza fa tsy maintsy raisinao mpiasam-panjakana avokoa ny plasaka ny sitrapo nandritra ny ady amin'ny Covid-19. Hatramin'izao anefa andrasandrasa hatrano nambaran'ny tompony andraikitra. Nisy ny fanaovana dossier tamin'ny juin teo fa ho recruter zay vao hatramin'ny dossier hatramin'izao isaky manontany aty zay tsy misy mandray tsy misy mamaly mahazo herinandro foana. Amin'ny herinandro ny listanareo mivoaka tonga ny amin'ny herinandro tsisy mamaly zay tonga tsisy mandray herinandro foana ny azonay eto ka dia leo an'le herinandro zay ny antongatongavanay manao zao hetsika izao eto hoe hetsika milamina ihany zao fa tsy hoe manakorotana mbola ampilaminana aloha satria ampahendrena ihany fitakina ataonay eto fa tsy misy korotana tompoko. Raha nambarany ireto mpiasa ireto hatrany manjaka ny kolokolo amin'ny fampidirana mpiasa izay manambola sy izay mahafantatra olona ihany no raisina. Nisy namana hoe tafiditra ny asa tato mpiasa teo mpiasa miaraka aminay ihany zay mananavana atony izy manana dada to ato tafiditra ny asa izy dia zay manana an'io vola io zany no tafiditra miasa mahazo ny poste ato. Zahay nefa tsy manana an'izany fa na hanina rapaka manahirana anay no mitady azy. Efa oertaona izay no tsy niasa ireto mpiasa ireto raha nambaran'izy ireo hatrany. Manodidina amin'ny 700 eo ny mpiasan'ny fahasalamana miandry ny fampidirana azy ireo ho mpiasam-panjakana. Ito hatrany ny fitokonana raha tsy mivaha ny olan'izy ireo. Mampikaikaiky ireo mpisehatra amin'ny fizahantany ny faratsy ny lalam-pirenena rehetra eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Misy akony goavana amin'ny asan'izy ireo izany ary miteraka fahasaranana amin'ny maro lafy. Mbola tsy tena tafiarina araka ny tokony izy anefa ity sehatra ity ary mpisehatra maro no efa tsy hita taratra intsony. Ataoriny ireny fikatoanany sistany sy ny fandalovan'ny Covid-19 teto Madagasikara ireny. Javandrema efa atokira maro lahy. Sehatra maro no ahina ho potika manoloana ny faratsiny lalam-pirenena ito amintsika. Anisan'izany ny sehatry ny fizahantany izay mbola tsy tena tafarina ankehitriny. Toerana maro no mbola mahasarika mpizahantany eto amintsika kanefa noho izay fampitehan'ny lalana izay dia miteraka olana maro lafy sy voka-dratsy eo amin'ny fizahantany izany. Tsy afenina tokoa aloha fa amin'izao fotoana izao dia tena anisan'ny zavatra manahirina anay eo amin'ny fandaminana organisation ny toro ataonay zany ny resaka lalana satria misy ireo lalana izay tena azo lazaina fa rasy de rasy. Ny fitondram-panjakana mbola vilany napetrana hoe amin'izao no vitaina ny lalana tsy fantatra na ho vita ao alohan'ny haute saison kanefa kosa tena izay zany dia efa tsy maintsy mitadiny hoe inona no moyen ataony an'izay dia ny akamaroan'ny circuit aloha zao amin'izao fotoana izao dia raha tokony ataontsika hoe amin'ny minibus tsotra ohatra dia aleo ataonay hoe andao ataontsika amin'ny 4x4 io zavatra io dia amin'izay mba atoeny kokoa zany le mba mety ho tratra ny fotoana mba mety ilamindamina koa zay ohatra fa samy manana ny anna moa tsirairay na tena somary hafoezina kokoa ilay fotoana andehanana mba tsy ho lany vola satria mba tsy ho lany fotoana eny an-dalana ny mpizahatany. Mpisehatra amin'ny fizahantany maro no tsy tapaverina ary tsy tafarina intsony taorian'ireny fikatoana ny sisy tany ireny ho ny fanazavana. Mezaky ny miarina tsikelikely kosa ireo mbola tavela. Tsy mbola miverina tanteraka fa misy ireo fa manomboka miverina, misy ireo mbola vao ataontsika hoe mba afaka mbola tsy maty tao anatin'izay fa kosa misy ireo formation zay lazako azy formation samihafa izay natao mba hitadiavana mpisehatra vaovao satria ny sasany tsy te-hiverina intsony rehefa lasany minisy azy dia tadiavana mpisehatra vaovao na any amin'ny resaka trano falaisam-bahiny io na any amin'ny resaka ato amin'ny asanay ato anatin'ny ao anivon'ny tour opérateur io na any amin'ny fitariana ny mpizahatany io mpitaridia dia
misy formation efa natao mba anatsarana kokoa ny kalitaon'ny fizahantany tsy mbola tena tafariny tanteraka fa mino fa tsy kelikely efa manomboka miverina efa manomboka hitataratra efa manomboka miakatra ny tany mpizahantany eto amintsika taorian'ireny fisokafa ny sisy tany ireny ho kosa ny fanazavany azo everina ny akaran'izany ho amin'ity taona ity fa indrindra amin'ny vanim-potoana ny fialan-tsasatra na ny haute saison. Ny fantoka tanteraka tamin'ny resaka tontolon'ny asa ny fandarana dinika teto amin'ny MBS Saomaly alatsinainy. Saika nisongadina tao anatin'ny fandarana izay nivanianan'ny sekretera jeneraly ny randrana sindikaly sy ny sekretera jeneraly ny sindika fisemare ireo olana sedrain'ny mpiasa eny anivon'ny orinasa amin'izao fotoana izao. Eny anivon'ny sehampiarina ny tena ahenona fitarenana maro araky ny voalazana izy ireo. Mamitana amintsika ny fandarana dinika Omaly. Ny namana mpanao gazety mialy raronombana sy tahirinena. Tsy latsaky ny telo nisy ampiarina mila andraisana fepetra farany izay aingana eto amintsika noho izy miroborobo be amin'izao fotoana izao kanefa tsy manaja ny zony mpiasa akory. Tafiditra ao anatin'izany ireo orinasa mpanadio trano, ny resaka call center ary ny resaka sécurité privée. Ny mahagaga tsy miotsina sy toa tsy miraharaha ny fitarainany ireny mpiasa ireny akory ny fanjakana afa dia mitaza-potsiny kanefa iara-malala izao afa ny tsy fisian'ny tolotra asa eto amintsika no anisany mampiazakazaka ireo tanora hiditra amin'ireny sehatra ireny. Ny sehampiarina zany amin'izao no tena hoe betsaka olana indrindra izay mitaraina dia iny zany efa fantatsika le hoe orinasa fakaba iny zany dia efa tsy resahantsika fa hoe ao anatiny zany iny aloha fa amin'izao zany tsika miteny zao miroborobo be mihitsiny reto sehampiarina anankitelo reto ny anankiray le lazaina hoe sécurité privée raha mijery ianao foroporona eraky ny elakelan-trano iny agent de sécurité agent de sécurité agent de sécurité any amin'ireny zany de tena be da be ny olona taroa de reto le manadio trano io koa zany orinasa miseho etseroko mampiasa olona vehivavy ny akamarony ao anatin'ireny manadio. De mifahatelo reto le call center le hoe manao comptabilité amin'ny any ivelany amin'ny alalan'ny internet reto zany reny reo sehampiarina reo zany amin'izao tena enona tena olana na ny ora iasana na ny resaka momba ny resaka aty amin'ny fiaina ara-tsosialy na ny resaka ara-pahasalamana fa ny tena olana ao anatin'izay rehetrehitra zay zany de hoe mijery fotsiny ny fanjakana. Avy amin'ny resaka fanjakana tsika ho amintsika mpijery ministère ny asa zany aloha ny sahany eto sy ny inspecteur de travail. Zay zany le olana ao anatin'ireny satria mipetraka foana zany le hoe zaraza mahita asa. Saranareo ara ve zay mamorona asa miare mihitsy ny tompon'ireny orinasa reny hoe raha ray alany no miala 50 ny tonga eo tonga de ao ambaravaranao daholo tsisy any zany ny tena ahitana an'izany resaka hoe tena amin'izao andro zao mbola ny resaka herisetra any amin'ireny sehampiarina ireny. Ny politika mpitantanan'ny fanjakana izay tokony hijoro manoloana ny zava-misy no tokony hovaina ahafahana mamany olan'ny mpiasa hoy ny nambara sekretera jeneraly ny sindikan'ny fisemare. Rehefa betsaka ny tolotra asa mivao azy ny olan'ny mpiasa ho hiatrany ny fanamafisany. Amin'izao fotoana izao zany mikorotana ny tontolon'ny asa eto Madagasikara ny antony dia tsotra satria betsaka le mpiasa miditra ao anatin'ny sehatr'asa le tsenany asa zany fa le asa idirina efa tsy ampy de mamila fila le mpampiasa. Zay zavatra zay zany raha ohatra zany ka tiana ilamina ny tontolon'ny asa eto Madagasikara tiana izy zany hoe fampandrosoana valona zany de ny famorona asa be dia be zany hoe zany fampirisihana andreo mpandraharaha reo amorona asa zany hoe politika fanjakana zany tokony rona kokoa politika sosial politika famoronana asa tokony rona kokoa am'izay zany fa mino raha betsaka ny asa eto Madagasikara tsisy tsony zay hoe aleo mandry kely zay mandry fotsiny zay mako zao zava-misy zao ny mpiasa malagasy zany tena miaritra zany hoe zany raha mbola ao izy na mbola tsomenao 3 volana raha karaha mampiasa malagasy mbola miasa izy fa izy roasinao ihany vo tonga mitaraina zany hoe zany tena ny mpiasa malagasy zany tsy misy antenany intsony raha fanjakana zay tokony hoe iaro azy antenany iaro azy tsy maharo azy na ataoko hoe tena tsy miaro azy de zay mahatonga an'le hitany mpampiasa maromaro zay zavatra zay mba tsy lazako hoe ny mpampiasa rehetra de manararoatra zany.
Famenjana antady eo amin'ny taxi moto sy ny fiarakaretsaka eto Antananarivo renivohitra. Nampiakatra ny raharaha ny nivony filakevim-pitantanana na antsoina hoe Conseil d'État ny FTR na ny fikambanan'ny taxi eto Antananarivo renivohitra ho fampiatona ny fampanaran-dalàna ny taxi moto. Javandrimaefa sy Toky Ramarla. Mbola tantara mitohy hatreto ny disadisa misy eo amin'ny taxi moto sy ny taxi ville. Tsy mijanona teo amin'ny filan-kevitry ny tanàna ny raharaha fa miakatra eny anivon'ny fitsarana ankehitriny. Androany maraina, nampiakatra ny raharaha teny anivon'ny filan-kevim-panjakana na ny Conseil d'État ny FTR rehefa tsy nahazo rariny tao amin'ny fitsarana miady amin'ny fanjakana na ny tribunal administratif. Izahay manokana ao anatin'ny fikambanan'ny taxi fa fantatrareo mitondra ny raharaha teny anivon'ny fitsarana misahana ny ady amin'ny fanjakana ka rehefa nanapaka ny teo anivon'ny fitsarana hoe nolazaina moa zany fa hoe tsy nahafen'ny fepetra izahay ny amin'ny feptaona ahafahana mametraka an'ilay requête satria hoe valambe fapolora ny tokony ahafahana mametraka an'ilay requête dia ino no nandavany an'ilay fitondranay ny raharaha teny anivon'ny TA. Fanapahana moa zany zay tsy nahafapoanay satria zahay dia resy lahatra fa tao anatin'ny fotoanany tsara ary voajanay tsara ilay valambe fapolora notakin'ny lalàna sy voafaritry ny lalàna tokony ametrahana an'izany fitoriana izany ka rehefa tsy nahafapoanay ny valiteny nomen'ny fitsarana atao amin'ny TA dia io zany zahay nanapa-kevitra ny ampiakatra ny raharaha eny anivon'ny fitsarana ambony dia ny Conseil d'État zany. Hiadatra amin'ny farany izahay ho ihany Clémence Rarnirina ary matoky ny fahendren'ny fitsarana. Ny tiana ho tenenina dia hoe zahay kosa manara-dalàna mampidi-bola ho an'ny fanjakana efa sahirana samy misedra n'izao fahoriana sy fasahirana na mianjady amintsika rehetrarehetra zao izahay ao anatin'ny sehatry ny fitaterana kanefa ahoana kosa moa no anekenay hoe mbola tataovana sehatra tsy manara-dalàna mamono ny asanay hatrany izahay ao anatin'izany zavatra izany ka zany indrindra no antony nahatonga anay tsy miemotra ary zay dia tsy emotra hatramin'ny farany fa dia mbola isy recours ary aorinan'ity fiakarana rapitso ity raha sanatriavina ka mbola tsy mahomby dia zahay anapitra ny recours-nay rehetrarehetra ahafahany mitaky ny rariny eo anatrehan'ny fitsarana izay na tiana na tsy tiana tsy maintsy ametrahanay fitokisana satria tsy misy afa-tsy ny fitsarana ihany no afaka mitondra fanazavana sy fahazavana manoloana an'izao disadisa sy romoromo ateraky ny firoborobony sehatra tsy manara-dalàna eto amin'ny tanàna Antananarivo izao. Rapitso ihany moa no voalaza fa hiakatra eny anivon'ny fitsarana ity raharaha ity andrasana araka izany any tony vaovao. Vaovaon'ny mety ho toetry ny andro ny fisiny sisan-drahona miaraka amin'ilay andro ratsy Fredy ao amin'ny lakan-droan'ny Mozambika no amaritra ny toetry ny andro manomboka ny alarobia avy zao. Tsy misy ahina ny mety hitombon'ny Fredy ery saingy mety hiteraka rotsakorana betsaka amin'ny faritra sasany izy manomboka ny alakamisy raha nambarany sampana mpamantatra ny mety ho toetry ny andro eto Madagasikara. Araka izany iverina indray ny ora-pahavaratra saika manerana nosy manomboka ny alarobia avy izao. Tombanana ho betsaka kokoa ny rotsakorana any amin'ny faritra avaratra andrefana ary atsimo andrefana Madagasikara. Ankoatrio dia entana ny mpampiasa ranomasina ao Cap Saint-André hatrany amin'ny Cap Sainte-Marie ary ny amin'ny Cap Sainte-Marie hatrany Vangaindrano mba anaraka amin'ny atsakany sy andavany. Ny toromarika izay men'ny manam-pahefana eny fotony mba hisorohana ny loza mety iseho mandritra satria mety hikorotana ny toetry ny andro eny an-dranomasina. Amaranantsika ny vaovao maresaka irasam-pirenena fantatra fa tsy ho ela ny filoam-pirenena fahadimy hitondra any Nigeria. Ataoriny famoahany voameram-pirenena misana ny fifidianana any an-toerana ny vokatra vonjimaika dia marobe ireo tsikera nataony antoko politika samihafa momba izany fanadatiana nataony Ando Miaratiana sy Tahirinena. Alors que la commission électorale nigériane a entamé la publication. Mahazo vana ny tsikera sy ny fitsipahana maro raha vao nanomboka namoaka ny voka-pifidianana filoam-pirenena amin'ny fanjakana maro ny voameram-pirenena misana ny fifidianana nigeriana. Milaza ireo antoko politika maro fa tsy mitovy ny taremarika ny voaka teny amin'ireo firenena samihafa sy ny voalaza ny mpikirakira fifidianana voarakitra anaty rezistra ny voamera misahana ny fifidianana.
Senatery iray milaza fa nirafitra mpikarakara fividianana mihitsy no tsy azo itokisana ka tokony atsahatra sy foanana andingana rehetra efa vita. Hita mantso ho izy fa niova ny voka-pividianana. Milaza ny manana vaovao avy any amin'ny faritra tsy nisy fividianana ny tenany, izan'izy valim-pividianana no manana manokana ihany koa. Namahitra-panontaniana moa izy ny amin'ny hoe afaka mamoaka ny vokatra voakirakira ve ny filohan'ny voamiera mba ahafana mampitovy ny vokatra avy amin'ireo lehibe ny voamiera misana ny fividianana avy amin'ny fanjakana samihafa. Mananjo ilaza sy ametraka ny ayay momba ny voka-pividianana ampany antoko politika raha ny voarakitry ny lalam-pividianana nizerianina saingy ilaza izy ireo fa manetsy tadiny amin'izay fomba fijery izay ny tompony andraikitra voakasika. Nilaza ny tsy anaiky mihitsy izy ireo anatrehan'izany raha minemiziry amin'ny heviny mpikarakara fividianana. 3 andro taoriany fahavitany fividianana sasamiandry izay anaran'ny Flofadimy hitondra azy indray ny nizerianina. Kandida telo tao amin'ireo mpilatsa-kofidiana nahazo isambato be indrindra ka iverina hivoaka mpandresa ao anatin'izany raha ny salanisa vonjomaika ny voaka ny maraina teo. Eo amin'ny larana voalohany Ibola Tinubu manana salanisa 720 faingo 700 izany hoe nisy mpifidy 320 sy 900 sy 500 sy rahetsy sy 4 tapitrisa nandatsabato azy. Faharoa no misy any Atiku Abubakar manana salanisa 230 faingo 770 isanjato manome ny sambato 520 700 sy 2 sy 10 alina sy 3 tapitrisa ary fahatelo i Peter Obi manana salanisa 70 faingo 1 isanjato manana ny sambato 420 amzato sy 4 sy 1 sy 2 tapitrisa. Dia izay koa ry tompolasy sy tompoko vavy netiko manakatona ny fotoanany fampalalam-bavao tamin'ity androany ity isoraka naona naraka izany hatramin'ny farany tsy atakany mazatra ny fandarana ahona marina raha ny fandarana Global News avy hatrany no arainao aorin'izao fotoanany fampalalam-bavao izao. Aorin'izay kosa ny ronan-tsary indray amin'izao mitondra ny lohateny hoe Serafine Force ny sampana fampalalam-bavao mametraka ny veloma mandrapitafy aminao ho amin'ny rampitso indray. Fenao matompoko.